Miarapantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandarana miomana eo amin'Andriamanitra ao izao. Ampifaliana no eonana amintsika ary ampanetretena no izarana izao tenin'Andriamanitra izao ho antsika tsirairay avy. Zava-dehibe no fianonana ny tenin'Andriamanitra ary mirary soa antsika tsirairay avy mandray izao teny izao. Na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina rehetra any. Tompo enea hiaro antsika tsirairay avy hitahiry antsika ao amin'ny fanatrehany ary aza matahotra na inona zao moa zao resantsika zao volana mars volana marsa 2020 raha ny vaovao eto amin'izao tontolo zao dia le resaka coronavirus izay mamely ny olona maro mahafaty olona maro dia tena hoe te ampahery ny tsirairay avy ny tsirairay avy mihitsy atoky an Jesosy Kristy. Atoky an Jesosy Kristy. Azao raha ndray tenin'Andriamanitra vitsivitsy fampahirezako an'izany satria ny akamaroan'ny olona dia lasa matahotra. Akamaroan'ny olona lasa mitebiteby lasa tsy misy fiadanana. Fa zavatra misy rehetrarehetra mitranga eto amin'izao tontolo izao dia izaho miteny aminao hoe tsisy zavatra mitranga raha tsy efa Jesosy nampanaika nisiny. Na hiteny ary ianao hoe franc-maçon manao an'izao hoe illuminati manao an'itsy zao manao an'itsy sy zaroa zao ny tokony fantatrao ambony zao rehetrarehetra zao ambony fahefana rehetra ambony ny hery rehetra dia misy an Jesosy Kristy. Ka Jesosy Kristy no au contrôle ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy Kristy no mifehy ny zavatra rehetrarehetra ary ny tantaran'izao tontolo zao dia Jesosy Kristy no efa manoratra azy ary ny olona rehetrarehetra ampiasain'i Jesosy eo dia mampiasa ny olona rehetra izy. Mampiasa ny manam-pahaizana izy, mampiasa ny mahira-tsaina izy, mampiasa ny manam-bola izy, mampiasa ny manam-pahefana izy, mampiasa zao rehetrarehetra zao zany atateraka ny sitrapony. Fa zao no ko fantatrao mandalo zao tontolo zao sy ny filany. Zao no ko fantatrao efa miomana ny fiangonana ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ka ny fanontaniana petrako dia zao, isan'ny fiangonana ve aloha ianao? Isan'le azonao antoka ve hoe ampiakarina ianao rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'irao ny lanitra? Fa ny zavatra isy anie dia zao zavatra isy zao dia fantaro mihitsy hoe ho avy Jesosy eny amin'irao ny lanitra dia aka ny fiangonany. Dia rehefa aka ny fiangonana izy dia hiara-hiakatra eny amin'irao ny lanitra zany hitsenan Jesosy ny fiangonany. Le fiangonana io tsy le anaram-piangonana. Le fiangonana io tsy le trano be mijoalajoala sy misy tilikambo sisisy, fa io fiangonana io le olona olom-bovonjy, olona nateraka indray, olona nandray an Jesosy, olona nateraka avy any ambony, olona manana fanamasina, olona mitoetra amin'ny famasinana. Dia tena iray ireo, tena iray. Zany hoe tsika rehetrarehetra eo za zao rantsana zay mandrafitra ny tenan'i Kristy. Ianao zay mihaino io koa ka zanak'Andriamanitra dia anisan'ny rantsana ihany koa ianao mandrafitra ny tenan'i Kristy. Dia zao zavatra isika zany rehefa tonga ao amin'i Jesosy Kristy dia tena iray, koro anankiray. Jesosy Kristy ray dia tsika anankiray. Dia le zavatra ataon'ny tenin'Andriamanitra zay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe zava-miafina lehibe ny teneniko anareo satria milaza ny amin'ny Kristy sy amin'ny fiangonana. Inona ny teneniny tamin'iny? Ary amin'izany raha lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany izy roa. Dia hoy Paoly rehefa avy eo aorianany teniny hoe zava-miafina lehibe ny teneniko anareo satria miresaka amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Raha amintsika eto tany raisitsika amin'ny hita-maso sy amin'ny fiainantsika eto tany iny dia tonga dia nijerentsika amin'iny dia hoe mariage iny. Mariage iny satria Andriamanitra nametraka an'izay mihitsy amin'ny Genesis hoe toko faharoa hoe napetrany le hoe tokantrano, napetrany le fianakaviana. Dia mariage iny zany hoe hiala ao amin'ny rainy le raha dia andao ny rainy sy ny reniny kambany amin'ny vadiny dia nofo ray ihany izy. Iny hitanao ara-maso fanambadiana. Fa i Paoly mandray ny ten'Andriamanitra iny ara-panahy hoe isika ny eny resahany amin'iny hoe isika ihany koa dia isy fotoana isan'izay hoe fionana amin'ilay mpampiakatra zay. Dia izy io Jesosy Kristy io. Jesosy Kristy ilay mpampiakatra dia isika ilay ampiakarina. Averiko. Jesosy Kristy ilay mpampiakatra dia isika ilay ampiakarina. Jesosy Kristy zany ilay aka ny fofombadiny dia isika ilay fofombadiny. Dia tena iray tsika
rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra. Zany hoe le fiangonana hiakatra io dia alefa tsara an-tsaina hoe tena anankiray io, tena anankiray, koro anankiray. Dia rehefa hiakatra eny an-danitra zany io dia tonga dia tena anankiray io dia mitambatra zany sika rehefa tonga ny fotoana avy any ohatra any Australie, any Mayotte, any Canada, any Liban, any Koweït, any France, any Chine, any Japon, any La Réunion, any Maurice, ny toerana maro isan-karazany eto Madagasikara sy ny faritra maro samihafa dia maheno an'le trompetra maneno. Dia rehefa maheno an'le trompetra maneno ovainy indray am-pimaso dia hiaraka akarina dia mandrafitra tena anankiray io. Mandrafitra tena anankiray io zany hoe iny tena anankiray iny zany raisin'i Jesosy hiaraka aminy eny amin'ny raolanitra. Ka ny fanontaniana petraka voalohany aloha dia zao, ianao ve efa nisy an'le tenan'i Jesosy? Fa raha tsy nisy an'le tenan'i Jesosy ianao, na mekany am-piangonana ary ianao, na pastera ary ianao, na mpivavaka mafatra-po ary ianao, na ao anaty koralina ary ianao, na ao anaty fikambanana mpanao asa soa maro ary ianao, na ao anaty tarika mitory filazantsara ary ianao, mihira, mitendry, mandihy sy ny maro samihafa, raha tsy ao aminao Jesosy, raha tsy ao aminao fanamasina, raha tsy mitoetra ao aminao Kristy, raha tsy nateraka avy any ambony ianao, tsy hisy antony daholo zany, ary tsy zany ny antoka hidiranao any amin'ny raolanitra, ary zany ny antoka hiakaranao rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra. Fa ny antony hiakaranao rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra dia ianao vita fihavanana aminy tamin'ny alalan'ny fibebahana marina, fanoloran-tena ho an Jesosy Kristy, fa nikena ny famonjena nataony ary fiainanao anatin'ny fahamasinana, fiainanao anatin'ny fahamasinana dia mahareta ry mpiazakazaka, mahereza ry ralasy anabavy rehetra eto Madagasikara sy manerana zao tontolo zao, fa tsy misy kisendrasendra ao am' Jesosy Kristy. Tsika dia manana fiadanana satria tsika zanaky ny andrinana ny fiadanana. Jesosy Kristy dia andrinana ny fiadanana ny anarany, prince de paix, prince de la paix. Noho izany isika tsirairay avy zay manana an Jesosy Kristy dia mitoetra ao anatin'ny fiadanana, mitoetra ao anatin'ny fiadanana. Hoy Jesosy, ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo, tsy taka ny fanomeny zao tontolo zao no anomezako anareo ny fiadanako. Hoy Jesosy, eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki fa izaho efa naresy izao tontolo zao. Dikan'izay raha anao an'ity fitoriana ity zany dia zao no tiako tenenanao hoe vita antoka ny fiainanao ao am' Jesosy Kristy. Tsika tsy mijanona amin'ny zavatra misy eto tany. Korintianina dia milaza Paoly ao anatin'ny Korintianina hoe raha amin'izao fiainana zao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra sika. Ny eto tany ane 70 taona, 20 taona raha tahiny mateza. Ny eto tany ke ampahany kely fotsiny amin'ny mandrakizay, fa rehefa vita ny eto tany dia eo ny mandrakizay. Rehefa vita ny eto tany dia zay vao tena miditra amin'le mandrakizay. Ka ny mandrakizainao raha ao am' Jesosy Kristy ianao dia mandrakizay ao anatin'ny fiadanana sy ny fitsarana. Dia tsy misy tokony atahoranao na inona na inona, fa mila mahatoky ianao. Aza monmonina, aza matahotra, aleo hitohy ny tantara, aleo andeha ny zavatra mitranga rehetrarehetra, aleo Jesosy hanao ny asany, aleo Jesosy ampiasan'ny pion rehetrarehetra, na ny filoham-pirenena, raha secrétaire général ny ONU, na ny président ny États-Unis, sy sisa re pion eo anatrehan Jesosy daholo reny, atateraka ny sitrapony, da ny eo amin'ny Illuminati, na ny eo amin'ny franc-maçon sy ny maro samihafa, na ny député, na ny sénateur, ninonina, ampiasainy Jesosy reo, na ny mpino nizanisa, dia pion kitihan Jesosy fotsiny reo atateraka ny sitrapony. Zao fotsiny apetraka ao, zao fotsiny apetraka aminao dia zao, Isaia 4:20, ao anatin'ny fitonina sy ao anatin'ny fatokina no isiany ny herinao. C'est dans le calme et dans la confiance. Ao anaty fitonina, ao anatin'ny fatokina, zay iny ananana an Jesosy. Fa raha manana an Jesosy nefa hitebiteby sy atahotra sy panika ohatry ny olona rehetrarehetra any, inona ny mampiavaka anao amin'ny hafa? Inona ny mampiavaka anao amin'ny hafa? Fa ny ananana an Jesosy dia zay mihitsy hoe manana fitonina. Mianara tahaka an Jesosy. Inona ny nataon Jesosy rehefa nandeha tany anaty rano, nandeha teny an-dranomasina, ao anaty sampokely Jesosy matory, tony. Ny mpianatra natahotra nahita fisamboaravoara ny onja. Tsika zao any anaty sampokely koa ary misamboaravoara ny onja. Fa raha manana an Jesosy Kristy ianao, manana fitonina, manana fitsarana. Vita antoka ny fiainanao am' Jesosy Kristy. Zay zavatra tena mpanantenanao, zay tsy mampanantenanao vola sy arena be eto tany.
zay tsy mampanantenanao resaka hoe vila araka ny fitoriana marobe eto amin'izao tontolo zao, zay tsy mampanantenanao resaka hoe tsy ataoko hoe zay moa zany fa Jesosy mihitsy io. Ny filazantsara ny Jesosy Kristy dia filazantsara mikasika ny famonjena ny fanahinao. Ny filazantsara ny Jesosy Kristy dia mikasika le fanjakana, dia le fanjakana dia tsy iza fa misy mpanjaka ary tsy iza le mpanjaka ao fa Jesosy Kristy. Ary ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny finanana sy ny fisotroana. Amin'ny Romanina misy an'izay. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny finanana sy amin'ny fisotroana fa amin'ny fifaliana, fahamarinana, fiadanana, vokatra ny fanamasina. Hitanao zany zavatra resahan'ny tompo zany, tsy zavatra materiel misy ao anatin'izany. Fiadanana, fifaliana, fahamarinana, vokatra ny fanamasina reo. Fiadanana, fifaliana, vokatra ny fanamasina. Dao resitsika kely zay ten'Andriamanitra zay. Romanina 5:7. Romanina 5:7. Rehefa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra tsisy atahoranao. Rehefa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra vita antoka ny fiainanao. Rehefa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra dia misy fitsarana sy fiadanana ianao, satria misy mpanjaka ao anatin'io dia ny anaran'ilay mpanjaka dia Jesosy. Ka rehefa Jesosy ny manjaka ao am-ponao, fa tsy hoe ary amin'ny trano fivavahana ary na hoe ao amin'ny pastera sy ny sisa fa ao aminao mihitsy dia izay ny zava-dehibe. Romanina 5:7. Andininy fahavalo. Romanina 5:7 andininy fahavalo. Fa raha velontsika dia hoan'ny tompo. Andraso kely aloha vetivety andininy fafito 7. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana sy fifaliana ao amin'ny fanamasina. Halleloja. Hevero ny fitoriana zay torianao ry mpanompon'Andriamanitra, ry paster, bishop, apôtra, profeta sy ny maro isan-karazany. Miresaka fifaliana avy amin'ny fanahy ve? Miresaka fahamarinana ve? Miresaka fiadanana ve? Miresaka tena hoe Jesosy daholo zany ivony zany. Resaka ara-panahy, mampilaza ny olona ve hoe ho potika ty tany ty, ho levony ty tany ty, ho rafy ty tany ty. Mampiomana ny olona ve ho avy Jesosy eny amin'irao lanitra va ho vonona ny tsirairay avy ho ampakarina. Sa mbola resaka paradisy eto tany. Paul dia Petera dia niteny mihitsy hoe raha ho levon'ny afo toy izany ty eto tany ty, toe-panahy tokony anao amoantsika. Matetika ny filazantsara dia mifatoka amin'ny olona, mifatoka amin'ny vola, mifatoka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mifatoka amin'ny materiel. Marina fa ilaina ny vola, ilaina ny materiel, ilaina ny sakafo, ilaina ny mianatra, ilaina ny fianarana, ilaina ny fitaovana. F'izao ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, dina ilay fanjakan'Andriamanitra, fahamarinana, fifaliana, fiadanana avy amin'ny fanamasina. Fa avy amin'ny fanamasina zany hoe zay le zavatra tena tiana toriana. Jesosy raha tonga teto tany dia ny atonga ny olona avita, tsy hoe avita moa zany, ny atonga ny olona ho tafavana amin'Andriamanitra, ary atonga ny olona anana fiainana mandrakizay. Atonga ny olona tsy ho lasany amin'ny helo, tsy ho lasany amin'ny fahaverezana, fa atonga ny olona hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra natongavany teto tany. Hoy izy tery sy ety ny lalana makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Fa malalaka sy migodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana, maro ny mandeha any. Aiza ny lalana misy ianao? Aiza ny toerana misy ianao? Fa raha izah ianao dia hifidy an' Jesosy Kristy aho, ary tena hoe hitoetra ao aminy aho. Noho n'inona? Noho nandreseny an'izao tontolo izao, noho nandreseny ny fahafatesana, noho namelany ny helokaoka natonga anao zanak'Andriamanitra. Tianao Jesosy Kristy, ianao malahelo io, ianao ory io, ianao very fanantenana io, ianao kivy io hoe ohatra ny andevon'ny fahotana foana. Matoki fa raha mbola misy fofinaina ianao, raha mbola mahiratra amin'ny masonao, mbola mandreny sofinao, na firy taona na fahotana vitanao, na firy ny zavatra tsy nety nataonao, na mahoana manahoana zavatra rehetra nataonao, fahotana teo zany hoe za ty ve Jesosy mbola ho tiavinao. Ny rahan'i Jesosy dia ampy manadio anao. Todika indray mandeha fotsiny amin'i Jesosy ianao, na tsy mateny ninona ary ianao fa ny ao am-ponao fotsiny hoe fotoritory sy mangorakoraka, mandray anao Jesosy. Mandray anao izy, ary tena mamela anao izy, ary eo anao dia vita fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eo no eo. Fa tsisy hoe asa fivalozany hoe miandry herintaona vao tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, eo no eo
tadio le jolahy teo amin'ny azo fizaliana fa teo ny eo iny rehefa nibebaka ny aiky ny fahotany nanana fotorotoro sy nankorakoraka ny ao anaty tamin'i Jesosy Kristy tsarovy ary efa tonga any amin'ny fanjakanao ianao izy matsi an'i Jesosy. Jesosy tsy nanao question be hoe nandofa folo-karena ve lohanao teto tany, sampana inona nisy ianao tany amin'ny fiangonana, nanao asan'Andriamanitra ohatran'inona ianao ve nandoa rakitra be, ianao ve nanoana an'asan'Andriamanitra, ianao ve inavy nataonao, tsy nilanjany fa teo ny eo Jesosy nahita ny fony torotoro sy nankorakoraka dia Jesosy hoe anio ny ao nanao amiko any paradisa. Halleluja, tsara ny miaraka amin'i Jesosy. Ny farany dia ho voalohany, ny voalohany dia ho farany. Misy antony mihitsy ny lazain'i Jesosy aniny. Ary tena hoe za kory tsy miteny hoe tsy ilaina ny manao asan'Andriamanitra, tsy hoe tsy ilaina ny manohana ny asan'Andriamanitra, tsy hoe tsy ilaina ny manao asa, manao adidy, tsy ilaina ny hoe any anaty sampana ny miasa ho an'i Jesosy, tsy miteny hoe kory hoe tsy ilaina zany. Ny fahafolo-karena ny tsoan'ny zanak'Andriamanitra intsony ary tsy ao anatin'ny lalàna isika fa ambany fahasoavana, tsy ilaina intsony ny fahafolo-karena fa ny zato isan-jato anao dia an' Jesosy ary ianao no manome omeny tompo fahendrenany amin'ny fitantanana. Efa akaiky ny fotoana mbola toizantsika ao aoriana fa te hampahery aho koa manoloana an'le tranga-javatra misy antsika izao dia te hamaky fotsiny ahako amin'ny Salamo faraiky amin'ny sivifolo. Vakio manontolo Salamo faraiky amin'ny sivifolo rehefa avy miresaka eto tsika. Mino avy efa vavakinao zany teny zany fa fampatsiahivana ho anao Salamo faraiky amin'ny sivifolo andininy fa telo. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza. Ny volony elany no hanaronany anao ary eo ambanin'ny elany no hialofanao. Ho apinga kely sy apinga lehibe ny fahamarinana. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny taotaovonana. Na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hiatra aminao zany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamalina ny ratsy fanahy. Zava-dehibe zany tenin'Andriamanitra zany, raiso zany zany hoe ho sabatry ny fanahy. Andininy fasivy, satria hoe ianao Jehovah, ianao no aroko sady nataonao fonenanao ny avonindra dia tsy hisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao, fa izy andidiny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Eny an-tana no hitondran'ireo anao fandrao ho tafotohana amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana ho hitsahanao. Satria izao ny raiketa ny fitiavany. Ataovy miraikitra tamin'i Jesosy ny fitiavanao. Zay tena tediavin'i Jesosy. Tia azy ianao ary rehefa tia azy ianao dia hitandrina ny teniny, rehefa tia azy ianao dia handeha amin'ny famasinana. Satria izao no raiketa ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Hanandratra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamahaly azy aho. Eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, hovokisako fahaela velona izy ary esehoko azy ny famonjeko. Amen. Halleluja. Izany no anjanak'Andriamanitra anaiza misy ianao manerana an'izao tontolo izao, mandeha an'ity toroteny ity ianao, dia izany no anjaranao. Manana lova tsara ianao amin'ny tompo, manana anjara tsara ianao amin'ny tompo. Raha te hamaky tenin'Andriamanitra anankiray koa aho famparesana dia ny Salamo faraiky amin'ny 20 dia hoy izy hoe manompo masoko amin'ny tendrombohitra. Avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah. Avy amin'ny Jehovah ny famonjena, mpanao lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozozo any eny tongotrao, tsy ho rendrehana ny eny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendrehana ny mpiaron'i Israely. Jehovah no mpiaro anao, Jehovah no fialofanao eo amin'ny akavananao. Jehovah fa tsy pastera, Jehovah fa tsy lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra, fa Jesosy direct. Izy no fialofanao eo amin'ny akavananao. Ny masoandro tsy hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny, hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Tanteraka aminao zany teny zany. Mety mieritreretra ianao hoe be da be ny zavatra misamboaravara, hitan'Andriamanitra ve? Hitan'izany ary mifeny zavatra rehetra izy. Fa aoka ianao atoky azy. Aoka ianao atoky azy hatramin'ny farany, fa sambatra zay olona mahatoky azy ary ho hitanao fa tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra fa mahatoky izy ary mitana ny teniny ary tanterahany aminao zany raha mino ianao. Fa soavana nia ho an'izay rehetrarehetra mino ny tenin'Andriamanitra, ho an'ny olona rehetra ihany koa noho ny famondoam-pon'i Jesosy Kristy. Amen.